ce quai des au revoir, y a toujours quelqu'un qui part et qui ne revient pas. Avec ce train l'amour s'en va, cet amour ne saura pas la force qu'il faut pour jeter ce vieux ticket de quai. Y a toujours quelqu'un qui reste sur le quai des au revoir. Y a toujours quelqu'un qui part et qui ne revient pas. Et je reste là, perdu au bout de quai des au revoir. Et je sais au fond de moi que tu ne reviendras pas, que tu ne reviendras pas, que tu ne reviendras pas. Merci beaucoup. Armel, raha toa ka misy orona tsara hoe ticket de quai dia iny ngamba ny bande original. Tena nahafinaritra nakafy be zay tao ambadika atao tsy fantatro ny mpitsara ihany a. Mahafatifaty foana Armel rehefa mihira. Ny timbre ny Armel zany misy timbre somary mipoaka kely izay ilay feony amin'ny farany mahafinaritra kely. Ohatran'ny hoe stressé be angambany ianao ve? Ohatran'ny hitako natahotahotra be zany ianao. Isan'andro nefa ohatran'ny mahita assurance be aminao zany aho fa androany ohatran'ny nisy hésitation kely hitako a. Ohatran'ny somary natahotahotra kely se dia hita ilay izy teo amin'ilay fomba fira satria nisy fotoana tsy tafiditra kely a, nisy fotoana misy latsaka kely le noty fa mila concentration tsara zany dia tsy haiko hoe nisy zavatra nampistressé anao ve a, lasa ohatran'ny hitako be ilay izy satria za nampianatra anao tamin'ny répétition a. Dia hitako be nisy hésitation be ilay izy nefa tamin'ny répétition tsika efa hitako hoe efa voarahinao tsara ilay izy. Les concentration zany mila ampina kely zany Armel a. Merci. Ohatran'ny isaky ny prime mahafatifaty kely foana Armel. Tena mahafatifaty kely na ny fekanjo na ny fomba fihira. Tsara be ny zavatra noentinao fa miray hevitra amin'ny anyaza hoe somary tsy ampy ny fifantohana androany ve? Inona no nampieritreritra anao? Tsy fantako. Fa ny hitako hoe isaky ny lasa ty ambadika le retour ianao a dia latsaka foana feonao midetone ianao. Fa mila jerena kely izay mila enona tsara ny feo rehefa mihira. Dia amin'izay mipetraka eo ambonin'ilay noty tsara tsika. Ok? Ok. Ie, le mahafatifaty moa iny efa Armel mihitsy donc tsy iny tsy hiova mihitsy iny fa dia fatifaty kely mahafinaritra eo foana. Fa dommage kely teo amin'ny fahamarina peo. Ngamba sahirana kely ve Armel amin'ny teny frantsay sa? Fa tsy haiko. Eny en tout cas ny vokatra ilay izy teo tsy ohatran'ny mahazatra mihitsy fa maromaro kely no mivalana androany. Maromaro kely mihitsy. Dia tena dommage kely zay zavatra izay fa nefa na ny prestation anao kosa aloha amin'le ny fihetsika sy ny tsikitsiky kely sy ny fihetsika malefadefaka etsetera nafinaritra izay. Fa any amin'ilay tena feo fahamarinana sy ny anina mila mitandrina be. Saotra. Armel.